Maro karazana goût aminazy, tsara loatra zamena aminazy. Jessica Diabet, bonjour. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Anome vola mitentina 2.700 tapitrisa dolara amerikana ny firenena malagasy ny banky iraisampirenena anampina ny tetikasa fampandrosoana izay no nivoatra nandritra ny fionana teo amin'ny filohan'ny republika malagasy sy ny filohan'ny banky iraisampirenena. Ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina ivatony maraina teo ireo bulletin tokana anatanterana ny fifidianana solomavoboaka ny 7 Mey ho avy izao. Tokony hidina ny vidin-tsolika eto Madagasikara araka nambaran'ny filohan'ny republika nandritra ny tatitra momba ny asa vita nataony omaly ambony raha oharina ny firenena maro aty Afrika ny elanelam-bidy eo amin'izay famatsiana solika izay. Hanomboka ny faha-telopolon'ny volana septambra ho avy izao ny fanadina-mpanjakana baccalauréat sokajy akapobeany amin'ny ity taom-pianarana 12 sy 24 ity. Mifarana rapitso amin'ny 9 kosa ny fisoratana anara. Maresaka iraisam-pirenena any Espaina tratran'ny tanjona ho an'ny Pedro Sanchez dia nahazo solomavamboaka betsaka indrindra amin'ny fifidianana farany teo. Nandresy teo amin'ny salanisa manodidina ny 700 ny antoko misy azy. Ny andidin'ireo avy hatrany. Miarapa tompoko lasy tompoko vavy miarapa manokana ihany koa any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity anome vola mitentina 2.700 tapitrisa dolara amerikana amin'ny firenena malagasy ny banky iraisampirenena anampina tetikasa fampandrosoana eto Madagasikara. Izay no nivoatra nandritra ny fanambarana iombonana teo amin'ny filoha republika malagasy sy ny filohan'ny banky iraisampirenena. Rarisona Yandry. Tao ireo ny fitsidina ny araka teny fotony natao amin'ny filohan'ny republika Rajoelina sy ny filohan'ny banky iraisampirenena vaovao David Malpass sy ireo délégation niaraka taminy dia nanao fanambarana iombonana tena lampam-panjakana Iavoloany Rotota nampafantatra amin'ny mpanao gazety ny endriky ny fiaraha-miasa vaovao amin'ny firenena malagasy sy ny banky iraisampirenena. Vola mitentina 2.700 tapitrisa dolara amerikana no anampin'ny banky iraisampirenena amin'ny firenena malagasy ao anatin'ny endriky ny fiaraha-miasa vaovao eo amin'ny Rotonta. Taorian'ny antrikasan'ny tontosaina tamin'ny maraina teo no nahafana nahita ny zava-misy marina iainan'ny vahoaka malagasy sy ireo fiara-miasa ilain'ny firenena amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy. Voalohany amin'ireo ny sehatra ny fampianarana, fahasalamana ary ny rano fisotro madio, faharoa ny fametrahana fotodrafitrasa toy ny lalana ary ny fahatelo farany, ny fametrahana angovo sahaza amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Andriamatoa filohan'ny banky iraisampirenena, tena ny hain'ny vahoaka malagasy ianao ary mahafantatra ny viana UEM, izay antony nanekenao ny hanomezan'ny banky iraisampirenena vola mitentina 2.700 tapitrisa dolara amerikana ho amin'ny Madagasikara. De 392 millions de dollars au Madagascar. Mitsinjara ho toy izao io vola 2.700 tapitrisa dolara io raha ny fanambarana filohan'ny republika Madagasikara. Voalohany, ny 700 tapitrisa dolara dia anatevenana amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Faharoa, 500 tapitrisa dolara dia atokana amin'ny famoronana angovo sy herinaratra manerana ny nosy ary ny fahatelo farany izany hoe ny 250 tapitrisa dolara dia anatsarana ny sehatry ny fananatany sy ny famiatrahana ny fanjakana tsara tantana. Ity fitsidihana eto Madagasikara ity no fitsidihana voalohany nataon'ity filohan'ny banky iraisampirenena vaovao ity taorianina ny andren'ny filakevim-pitantanan'ny banky iraisampirenena azy tamin'ny 9 Aprily lasa teo. Fahitana taratra ny fananany mpitondra finiavana ara-politika hitondra fampandrosoana ny 100 andro voalohany nandraisana ny fahefana. Fanantenana no entin'izany ho an'ny vahoaka malagasy raha ny fanadihadiana natao. Fezora Valy.
Tsy ho vita anatin'ny zatoandro avokoa ny asa rehetra napetraka tao anatin'ny nively rano, izay nambarany pahilalàna nanaovana fanadihadiana. Saingy kosa ahitana taratra ny fananan'ny filohan'ny repoblika finiavana ara-politika hitondra fampandrosoana ny firenena ny asa vita nandritra ny zatoandro ka ananany vahoaka fanantenanany amin'ny ho avy. Ny finiavana aloha zany avy any aminy dia misy le président fa ny finiavana nge dia avy any amin'le lohany aloha dia miparitaka any amin'ny ministra dia miparitaka any amin'ny directeur généraux sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra izay zavatra zay no afindra sy afafy any vahoaka afahan'le vahoaka manampy an'le le finiavana avy any an'le olona tianao zavatra mbola zatoandro no zay fotoana zay ka zatoandro zay tsy ampy anaovana zao sy zao rehetra zao ka noho zany mbola misy fanantenana eto aminay tanterao ary izy fiarahantsika mahita rehefa eo. Anisan'ny asa tokony hirosoana maika kosa raha ny fanazavana trano ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fananana azo tamin'ny tsirariny. Tsy ilana vola re tompoko andriamantoako président ny fanaovana le lalàna mifehy an'le hoe recouvrement des avoirs illicites. Mba miangavy satria ampidi-bola ho an'ny fanjakana le hoe recouvrement des avoirs ary manakana tena frein mihitsy teriko mihitsy hoe frein ho an'ny mpanao ratsy rehetrrehetra satria averiko fa hoe ny olona anankiray raha mitady vola rehefa feno vola ho aby indrindra fa feno miliara zany dia anyvidanana trano na vidanana tomobila na anaovany plaisir ary tsy maintsy vitany be sy ny maro daholy ny hoe tsy mety kosa zao hoe ahoanay nanankarena tapiko ty olo ty misy zavatra tsy mazava angamba ao ireny zavatra reny zany raha fantatry le olona manao zavatra ratsy fa hoe raha manao zao tonga de tsy maintsy ola fanjakany tya de tsy manao itsony izy zay ataoko hoe frein ho an'ny olona mpanao ratsy zay zavatra zay ary reny vola reny zany de ampidirina ao amin'ny trésor public de vola entina hiasa ny vahoaka ihany koa. Ny fanotsy tamin'ny sosikevitra naroson'ny vondron'ny pahitoekarena eto Madagasikara ihany koa ny fampiakarana ny karama farany ambany roa hetsy ariary araka nambaran'ny filohan'ny repoblika nandritra ny tatitry ny zatoandro. Izy zany ny hoe marimaritra iraisana hatreto satria raha tena fangatahan'ny syndicat tsara fantatrako ihany zany dia enina hetsy ariary mangatahany izy ireo karama farany ambany misy ara mangatakatra any amin'ny aviny zany fa raha ny zava-misy eto Madagasikara aloha dia raha manaiky fa hoe sarotra izany sarotra manatanteraka an'izany ka raha tanteraka io roa hetsy ariary io dia fa zava-dehibe zay ho an'ity taona voalohany iasan'ny filoha Andry Rajoelina. Teboka maro miabo mizotra makany amin'ny fandrosoan'ny firenena raha tsy aivina no navotra ny filoha omaly nandritra ny fanaovan'ny tatitra tamin'ny vahoaka malagasy mikasika ny zatoandro voalohany izay nitondrany ny firenena. Fiara-miasa maro no hita misokatra ho an'ny Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy ny fankatoavany ny sehatra iraisany pirenena. Eo ihany koa ny fanamafisan'ny mpiara-miombonantoka sy mpamadisorany fahavononany hiara-iasa amin'ny Madagasikara. Fa ao anatin'ny fanomanana fifidianana tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny maraina teo ireo bulletin tokana anatanterahana fifidianana solomamoaka ny 17 ny volana May ho avy izao fanadio. Bileta tokana fitanana antsoratra sy taratasy fanamarinana maro samihafa entina ampangararana ny fifidianana solombavambahoaka tanterahana eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny alatsinainy fa 17 ny volana May izao no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny maraina teo tamin'ny 10 ora. Mitotaly 20 sy 200 paleta ireo fitaovana rehetra izay vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy, ny CENI, ny tetikasa SACEM, ny PNUD, ny vondrona Europeanina, ny USAID ary ny firenena Koreanina. Navondrona eny amin'ny foibe toerany CENI alarobia avokoa ireto fitaovana ireto mialoha ny anapahariana azy any amin'ny faritra, district, commune sy ny birao fandatsaham-bato rehetra manerana ny nosy. Raha tsy ivona toa ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tany Afrika Atsimo no nanotana ireto antota taratasy entina anatanterana ny fifidianana solombavambahoaka ireto. Fa tokony hidina ny vidin-tsolika eto Madagasikara araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika nandritra ny tatitra momba ny asa vita nataony omaly ambony raha oharina amin'ireo firenena maro aty Afrika ny elanelam-bidy eo amin'ny izay famatsiana solika izay miantarandriana. Araka ny voka-panadihadiana navoaka ny mpisehatra ny hoe FMI sy ny banky iraisan'ny pirenena ambony ny elanelana amin'ny sehatra ny famatsiana sy ny vidin-tsolika eto Madagasikara raha oharina amin'ny firenena maro mitovitovy amin'ny Madagasikara aty Afrika.
raha tamin'ireo firenena 12 nanaovana fanadihadiana ohatra mihoatra maherin'ny 50 isanjato raha oharina amin'ny firenena hafa ny sarany hahatongavan'ny solika eto amintsika sy ny tombony. Ny any Afrique du Sud, Botswana, Tanzanie, Guinée, Maurice ohatra dia 50 hatramin'ny 4.5 isaky ny tonne metrika izany. Raika amby 20 hatramin'ny 5.7 kosa ny any Kenya sy Burkina Faso. Raha toka mihoatra lavitra ary mahatratra hatramin'ny 4.7 isaky ny tonne metrika ny any Madagasikara. Raha tafidina hatramin'ny $20 isaky ny tonne metrika araka izany ny tombony alain'ny mpamaty solika io ho any eto Madagasikara dia tafidina hatramin'ny $710 isaky ny litatra ny anjifanany vidy-solika eto amintsika. Tahaka izany ihany koa ny saran'ny fanafarana petrola makaty Madagasikara izay tafiakatra $20.5 raha toka mandina ny 40 hatramin'ny 40.7 par tonne metrika izany tahaka ny ao Tanzania sy La Réunion. Io saram-pitaterana io no mampitombo ny vidiny tena izy ho an'ireo firenena nanaovana fanadihadiana ireo hatrany. $20.15 isaky ny tonne metrika ny vidiny tena izy. Mihoatra an'izay anefa ny eto amintsika. Raha toka mihena $7.5 ny tonne metrika ny saran'io araka izany dia hena hatramin'ny $20 isaky ny litatra ny vidy-solika eto amintsika. Vahaolana foiezaka ny fampiresana atao amin'ny mpamaty solika raha ny fanazavana. Tokony ho jerena ihany koa ny vahaolana antonony sy ny lavitrezaka sy ny famarinan'ny toeran'ny vidy-solika izay hoy ny Baetoekarena. Hitandreny nefa izy zao hoe privé anakefatra no mitantana ny sehatry ny pétrole eto Madagasikara dia hita koa nefa le privé fa lasa le profit foana ny tadiaviny dia le vahoaka mijaly eo anatin'izay sehatra izay. Dia za zany mahita hoe tokony misy équilibre. Dia le équilibre apetraka foana le privatisation an'ny mijanona eo foana zany le compagnie pétrolière privé anakefatra na 10 na ampitomboana zay isan'ny tadiavintsika eo fa tsy maintsy manao koa ny fanjakana compagnie pétrolière ahafahan'ny fanjakana manana marge de négociation na atao hoe position de force izy négocie. Concrètement inona no tokony atao? Ny zavatra maika indrindra zany dia manangana compagnie mifanjakana gasy dia izy mihitsy no manafatra pétrole. Anjarany amin'izay no mahita hoe akeleziny ny marge alainy dia lasa moramora kokoa ny vidin'ny pétrole zany eto Madagasikara. Dia rehefa mampidina ny compagnie mpanjakana azo atao hoe Solima natao anarany. Rehefa mampidina zany le Solima io voatery manaraka an'izay ny compagnie rehetrarehetra fa raha tsy izay ny client lasa mankany amin'ny Solima daholo. Ny zavatra faharoa tokony atao eto amintsika fantatra fa misy pétrole. Dia tokony efa manomboka atao koa zany no mitrandraka ny pétrole io amin'izay tsika tsy voatery mividy pétrole any ivelany intsony dia tsy midépendre intsony amin'ny fluctuation marché internationaux. Zany hoe manana stabilité de prix tsika zany en termes d'énergie izay fantatsika hoe stratégique. Afaka atao araka ireo fanadihadiana ireo ny amidinana ny vidy-solika eto amintsika. Ilaina araka izany ny fijerena ny tombony alain'ny mpamaty solika io sy ny fifaninanana amin'ny famatsiana solika. Fa lahara-pahamena ny famangorana ny tambazotra piray tendro amin'ny mpanao ratsy eo anivon'ny tafika malagasy ao ny semgam vaovao izay nandray ny asa nanomboka tamin'ity androany ity. Io ny nasaina. No tanterahana tamin'ity androanyity teny amin'ny toby RTS fiadanana ny lalonana ara-miaramila famindrandrara teo amin'ny semgam teo aloha ny général de division Razafindrakota Lantoariny Zaka sy ny semgam vaovao ny général de division Rakotiny Rinina Théophile Justin. Fotoana izay natrehiny ireo manambonina ambony eo anivon'ny foloalinda malagasy sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Toizana ary amafisana ny ezaka amin'ny fametrana ny fandriampahalimana manerana ny nosy hoy ny lehibe ny etamajoro jeneraly ny tafika malagasy nandritra ny fandraisam-pitenenany. Vaindondra rano filoham-pirenena sy ny fitondram-pandrakana ny famerenana ny fandriampahalemana ny filaminana sy ny fahefa-pandrakana manana andraratoerana lehibe amin'izany ny tafika malagasy. Mazava ho azy tsy tafika osaosa
tsy tafika tsy maharaka ny fahaiza manao takiny fa tafika tsy mirorosay tsy misalasala amin'ny fanitsiny sy ny fanarenana tsy maintsy atao ao anatiny izay ihany ny tafika sy antoka ahavitana izany. Entitra ny baiko ny ministra ny fiarovam-pirenena miantefa amin'ny semgama vaovao sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny foloalinda tsy emotra manoloana ny ady amin'ity fandriam-pahalemana. Eto anefa dia manome baiko entitra ao anao ny tenako ary koa mandidy ny tafika malagasy handroso hatrany amin'ny famongorana ny rasy sy fanapitiana ireo tambazotra miray sy kombakomba amin'ny fanaovana elika mamoa fady rehetra. Eny fa na dia tanatin'ny tafika aza misy an'izany tambazotra izany satria dia eny tokoa fa misy ny manamboninahitra lefitra miara-milan-daratra mbola miray sy kombakomba mijolà miray sy kombakomba midalo ao amin'ny fivarotana na fitaovam-piadiana na ireo bala izay miverina amintsika ihany. Ka efa tongotra mpiandakana ny antsika fa tsy mahazo miverin-dalana intsony. Taorian'ity fotoana ity nisy ny fivoriana teo amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ireo etat-major jeneraly ny tafika malagasy andrafetana paikady matipaika ampitoviana ny fomba fijery ametrahana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa tontolon'ny fampianarana anomboka ny fahatelopolon'ny volana septambra ho avy izao ny fanadina-panjakana baccalauréat sokazy ankapobeny ho an'ity taom-pianarana 20 sy 2022 ity mifarana ara-pitso amin'ny 800 kosa ny fisoratana anarana. Fanadina miantarandriana. Tahaka izao ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana baccalauréat taona 2022 araka amin'ny fanambarana nataony teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany. Ny fanadinana baccalauréat taona 2022 izay voafaritra araky ny arrêté numéro 760/MESUPRES tamin'ny 17 janoary 2022 dia toy izao manaraka izao. Ny baccalauréat ankapobeny dia manomboka ny 3 septambra hatramin'ny 4 oktobra 2022. Ny baccalauréat technologique, baccalauréat professionnel et technique, session d'épreuve d'enseignement général, bac première série, ny alatsinainy 3 septambra hatramin'ny zoma 4 oktobra 2022. Session d'enseignement technique et professionnel, bac deuxième série, ny alatsinainy 7 oktobra hatramin'ny alakamisy 10 oktobra 2022. Etsekila ny hirampitso hatramin'ny 800 kosa ny fara-fisoratana anarana amin'izany. Koetaniny isika rehetra taleny sekoly, ny ray aman-dreny, ny mpiady anatanteraka ny fisoratana anarana any amin'ny office du bac na service du baccalauréat any amin'ireo université enina. Marihana fa tsy misy ny dérogation na fanomezan-dalana manokana. Tsy misy fiemorana ihany koa io daty voafaritra io, koa mbola mamerina ny fanentanana ny ministera izay soloan'ny taleny fampianarana ambaratonga ambony tena etona. Tsisy araka izany ny fiovan'io datim-panadinana io. Toy ny mahazatra 5,000 ho an'ireo mpiady avy amin'ny sekoly na ny candidat d'école, ny saran'ny fisoratana anarana 10,000 ho an'ireo mpiady na misoratena na ny candidat libre ary iray hetsy ariary ho an'ireo mpiady na teratany vahiny na ny candidat de nationalité étrangère. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay nandraisantsika ny vahiny izay resaka misimisy kokoa mahakasika ny tontolo lavalilina any Ambanja any. Eo ihany koa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ity teto Madagasikara rehefa avy eo ary. Je suis en poudre, en sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour, 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 ma patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour, bonjour, nariwe. Bonjour, bonjour, marukaraz na gu amnas, salano tazamel amnas. Jitika diabet, bonjour.
Ravaka no anarako, nanana nofinofy aho hatramin'izaho mbola kely. Nanomboka tamin'ny zavatra kely, vola madinika tao anaty boatin-drakitra. Mialehibe aho, nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra. Dia nifanotsy tamin'ny M-vola, mpiara-dalana azo antoka, ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny M-vola, n'aiza n'aiza misy aho. Miaraka amin'ny M-vola, afaka mindram-bola eo koa. Ka tanteraka ny nofinofiko. Mila avance, M-vola avance. M-vola avance, eo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-vola, tsotra, aingana, azo antoka. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matsiro zay. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Camp Arcadia, none more prominent than the struggle. We have the struggle with passion. In your own words, what is it? Struggle with growth. I don't have answers. None of us do. How is that possible? Struggle with the higher power. You want to know what it is that runs all this? You go find it. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fandriamatoa Souleymane Mahmoud zay candidat solombavamboaka avy any Ambanja miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau-ny Cool TV. Fanontaniana napetrako aminao voalohany hoe eno any amin'ny faritra misy anareo any Ambanja any fa misy olana zao ny tontolon'ny lavanilina afaka lazalazanao kokoa ve mahakasika an'izay olana lavanilina ilay toeran'izay. Misaotra nareo ato amin'ny Cool TV Andriamatoa any lalaina ary magnano tsara koa ny vahoaka jiaby mpagnaraka ny radio Cool TV télévision Cool TV. Marigny tatoa ny voalazanao misy olana ihany ny raharahan'ny lavany ao Ambanja satria raha anjerenay le izy raha fakifakaina laligny le izy tegna olana be amin'ny fiainam-bahoaka satria ny vania arakaraka ny vanim-potoagna raha no isian'ilay floraison ny mahazatra arakaraka ny fahavian'ny orana ny mahaingana ny fahatongavan'ny orana io isian'ilay floraison ka tamin'ity taogno ity zany raisiko ohatra ny faritra Sambrano nanomboka tany mois de juillet fin juillet efa nanao ny floraison na ny tsipiky fleur ho fivolagnany agny Ambanja ka miankiny amin'izay or ny vania eo si volana izy vao matoy ohatry ny olombelona zany si volana izy vao tena matoy nefa raha jereny zegny tany amin'ny mois de juillet efa nanao floraison tokony eritreritra atsika fa aty mois d'avril farany avril zany tokony fa manao le tsena tokony fa satria fa matoy nefa atsika miteny zao ny CNV sy ny ministère zany nanapaka fa any amin'ny 16 mai vao tsena andavany ka zay zavatra zay tianay antsoavy hoe tianao tonga tianay antsoavy tianay volagniny zegny tokony ho jerena zay zavatra zay tsy atao bontolo aty ambony hoe tsy maintsy mois de mai ihany ny tsena andavany aty Ambanja fa arakaraka n'le vanim-potoagna ny orana io zavatra io Andriamatoa any lalaina. Fina lafiratsiny hoe amin'ny volana hoe tsy amin'ny volana aprily eritreretinareo eny no amidy le ny maharatsy aza dia mirongatry ny asan'ny dahalo mizorona ny asan'ny mpangatitra lavany ka aminay ny CNV sy ny ministère zany tokony miezaka mba anaporofoana fa matoy marina ny vany tokony dia entanina ny vahoaka sady omenany vahoaka zany ny fisy floraison fisy fijereny isaky izy manao floraison na mitsipiky fleur ho zay agny avaratra dia asiana fisy
androany izy nitsipika fleur de izy firy ny fleur nataony firy ny floraison natao satria ioa misy fécondation artificielle atao vany satria misy zavatra misakana esory io zavatra misakana io de olombelona zany manao floraison fa tsy ohatrany fleur rehetra ka zegny natao hoe mitsipika lavany ka aminay tokony arakaraka an'lay fisian'ny floraison arakaraka ny vanim-potoanany oragna zany atoezany lavany fa tsy hoe mois de mai lava zao aminay rehefa mois de juillet zany mitsipika fleur arakaraka ny orana raha ohatra tam'ty taogno ty zany taloha be le ora nefa lasa aingana koa tsy de nisy loatra de maina ny tany ambanja matokana ihany saison tonga ny saison de pluie tsisy ririnina de ny lavany zany de matoy aloha atsika miteny zao efa vakivaky ny vany efa matoy ny vany ny tsena tsy mbola mandeha aminay tokony ho jeren'ny CNV le comité national de vany sy ny ministère zany ho jerena tsara io problème ny ambanja sy vany fa tsy atao hoe mois de mai lava zao ny tsena ohatra ny arabaky teny ohatra ny théorique be loatra le izy ohatra ambony latabatra loatra ny fahitana izy nefa tokony jerena ny fotona ny raharahan'ny lavany ao sambrano fa ny sambrano ny ambanja de matoy voalohany eto Madagasikara ny lavany ary izy io hatramin'ny fahazazana teo amin'ny farany avrily any tsena hatram'izay tamin'ny toetany mbola tsara efa zay izy fa maninona zao toetrany niova zao de any mois de mai foana io ny any lalaina tsy voatery 9 mois zany le cycle ny vany arakaraka ny orana io raha lavalava ny saison ny orana de taratara le fatoezany vany raha kelikely ny orana de lasa aloha ohatra ny olona misy olana tsy teraka 6 volana misy olo teraka 8 volana misy olo teraka 7 volana misy anomalie ohatran'izay koa lity toetany sy ny vokatra lavany de tokony jerena zany le hoe ahoana ny anaovana ny vahaolana am'izay ny vahaolana ho zaho tokony arahan'ny ministère akaiky ara teknika ny anaovana ny tsena an-davany fa tsy ara théorie lava be zao ka zay ny fanentananay ary afatra ataony amin'ny CNV comité national de vany mba tokony jerena agny samby rano fa tsy ny toetrany vanirany Madagasikara amaritana ny tsena ao ambanja fa miteritsika olana amin'ny fiainam-bahoaka io satria maro ny vahoaka maty amin'io zavatra io resaka an'izay ihany ianao hoe tsy fandriam-pahalemana eny koa am'izao fa mirongatra tsy fandriam-pahalemana ahoana ny tena hoe mirongatra tena mirongatra za miteny aminao zao ny lalaina nanomboko mois de mars atsika jusqu'atsika mivolagna zao ty efa 3 olona maty ray nokapaina ny tapahambozona izy amin'ny 2 ora tolakandro anatin'ny satria tsy matory ny vahoaka ny sambrano nanomboko tany amin'ny mois de novembre mandry anala mandrika atsika miteny zao nefa tsena le vany fa matoy na ny vaky automatique fa hitandry zalahy mpanao risoriso misy izy réseau koa moa manao anio eto ma za misaotra aloha tamin'ity taona ty ny mpitondra ao ambanja mba niezaka ihany ny mpitandro ny filamina mbo niezaka ihany fa mbola tsy ampy aminay mila ezaka satria atsika miteny zao tena mirongatra be niaritra lavanio ary en mains armées le izy nefa tantsaha tsisy basy ny tanam-polo sy ny arme blanche kely ny ananany ka zay zavatra zay tokony arovana zany zay mba ataka anay fitondram-panjakana mba tokony arovana zany vahoaka zay mihitsy no asaiko antaninanao hoe inary no antsoavinareo amin'ny hoe tsy fandriam-pahalemana mahakasika ny fandriam-pahalemanao ambanjany aminay misy any lalaina ny vania io arena koa izy io aty aminay avatra le tsy manana omby firy aminay tokony ampidirina anaovana lalagna koa izy io ohatra ny lalàna mifeny omby zany satria ny atsimo ny alatromby dahalo hitatsika fa aty avaratra koa alitra lavany sy dahalo ndavany ka aminay zany tokony atao crime koa zay criminel olo ohatra ny omby zany atao ohatra ny fitsarana ny heloka vita mihalatromby ny alitra lavany fa raha tsy zay tsisy zavatra ovanina aty amin'ny resaka setra lavany ity eto Madagasikara fa mirongatra mafy loatra ary mandritsy lavoloha ny vahoaka ary maty lava zao isanandro tena mijaly ny vahoaka ny sambrano ary afatra antsoinay mihitsy amin'ny président république nahitanao maly zay président fiarovam-bahoaka fa arova mafy ny vahoaka ny sambrano fa maty amin'io alitra lavany ajantsika eo zay fa mazavatsava zavatra nylazainao tao fa afaka nazaina teny aloha koa fa ianao anisan'ny hoe candidat ratsaka solombavam-bahoaka any amin'ny faritra ambanja iny inona tena hoe naprisika anao satria anao fa solombavam-bahoaka taloha inona naprisika anao hoe mbola miverina solombavam-bahoaka hoe lasaka tamin'ity mitoraka ty misaotra anao am'izay any lalaina nirotsaka takio ny tegnanay za tsy ambariko anao any lalaina fa raha mbola teo irajona mampianatra tsy nilatsaka mihitsy ny tenako satria nisofra be zay tegna sahirana zay noho ny
za hitanao zao député ny Ambanja teo tsy mahazo miteny ny président république rehefa mitourné ao Ambanja tsy mahazo fitenenana tsy mahazo micro 3 fois intelo président région européenne na ndeha tao Ambanja ny tokona hôpitaly le bloc opératoire ny tokona port ny teny roa mantsesa tsy mahazo fitenenana enjehina zahay zany satria hoe mpanohitra ka amiko ny mahavelombolo aho ny toetra ny présidentsika am'izao fotoana vonona izy anarigny Madagasikara zay mitovitovy amin'ny tegna fisainako ary isorako azy ny fahasahiana sy ny fahavonona ka za velombolo Andriamatoa Lalena tsy vitan'izay ma za mbola isorako président Rajoely koa de nalatsany amin'ny anarany isika rehetra miaraka amin'ny Rajoely tena zay nasariky za ilatsaka député satria betsaka ny ezaka tokony atao sambrano ary zay ny mandry matesiko tao anatin'ny 30 taona nanaovako politika tao Ambanja. Ankatrany ianao Andriamatoa candidat solombavamboaka vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao sy nitondra andreo fanazavana mahakasika ny olona ny lavanila any Ambanjareo. Misaotra koa nareo ary magnano samandriny fao antsika jiaby samandriny fao koa mivahoaka jiaby eto Madagasikara. Izay ny amin'iny fatotosany sabotsy lasa teo tany Amparafaravola ny fivoriparitra nataon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny anohy sy anatsara hatrany ny fanasoavana ny mpiarabelona sy ny tanjona ary koa fampivoarana ireo vehivavy ao anatin'ny fikambanana ka eto Andriatsila. Voromaro ireo mpikambana eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga nanatrika ny fihaonam-be-paritra natao teto Amparafaravola ankoatrany avy amin'ireo komunina manodidina nahitana solotena ihany koa ny avy any Toamasina sy Analanjirofo nisy ny dinidinika narahana fanakalozana ahafana mametraka rindran-damina ho fanatsarana ny asa sosialy sy ny fanasoavana ny mpiarabelona na ahafantarana ny fikambanana hatrizay. Lina dia lina mihitsy zay raha naheno ny famelabelarana zay napetraka taminay androany mikasika ny vehivavy MMM zany hoe vehivavy malagasy miara-miainga. Mahaliana anay tanteraka satria tsy nahitanay hoe soritsoritra kolikoly fa miainga amin'ny zava-misy. Mampiavaka ny aty Vohitsara zany dia ny faritra aty loatra amorona loatra izy ary ny aty dia na ny tanora ary dia eo amin'ilay resaka hoe fiakaran'ilay trondro eo zany dia aty aminay koa zany zozoro alan'ny zozoro tena fiany dia eo zany le mpanao asa tanana zany tena betsaka mihitsy amin'ilay mpanao rary dia zay zany tena mampiavaka indrindra mihitsy aminay aty faritra aty Vohitsara. Tafiditra tao anatin'ny lahadinika ihany koa ny fijerena ny fomba ahafahan'ny fikambanana miroborobo ary samy azo tombony na ireo mpikambana na ireo mpiaramonina. Dia ahoana ny fomba ampiroborobotsika ty fikambanantsika ty zany mba tsy hoe fivoriana fotsy zany ny raisana fa mba misy aktivité ao anatiny iseraserana matetika le samy membre zay zao ny resaka iteo lina be amin'izay le membre tafiditra dia lina amin'izay koa le mbola te hiditra eo dia eo mizany zay dia hoe ifampidinika hitady aktivité atao anatsarana ny fari-piainana anatsarana ihany koa ny fikambanana. Tafitany afatra hoy ny mpandray ny fiaonana ary maro ihany koa ireo lina sy resy lahatra tsy misy afa-tsy ny fikambanana hoy izy ireo no ahafahana maneho hevitra manampy ny hafa ary mampivoatra ny tokantrano ny fiarahamonina ny fokotany ny komuna sy ny distrika ary Madagasikara iray manontolo. Ao anatin'io fikambanana io no azotsika maneho hevitra azotsika manao zay manahirana antsika ny hotsika hevitra malalaka tsara atsika zany maneho hevitra amin'ny alalan'io fikambanana malagasy miara-miainga. Tonga nanatrika ity fiaonana teto Amparafaravola ity ny solotena avy aty amin'ny MMM sy ny VMMM Vohibe. Fiaonana izay nofaranana tamin'ny fiarahan'ny faly sy misakafo tamin'ny alalan'ny nofokena amin'ny tampihavanana. Itoy hatrany ny fampizarana sy ny fanakalozana tahaka izao raha ny fanazavana ary isy ihany koa ny fakana traikefa amin'ireo mpikambana any amin'ny faritra hafa ho fanatsarana ny fikambanana hatrany. Fa ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo no ahafahana mandrava ny ady amin'ny fanaovana osika eo amin'ny sehatry ny boky. Izay nambarany fikambanana mpanota boky nandritra ny fanokafana ny herinandron'ny boky tamin'ity herinandro tamin'ity androany ity. Azafady indrindra Fezora Faly. Tafahoatra izay ny nambaran'ny filohan'ny fikambanan'ny mpanota boky eto Madagasikara mikasika ny trangana fanaovana osika eto amintsika eo amin'ny tontolon'ny boky. Isan'izany ny fanaovana dika mitovy tsy nahazoana alalana na ny fotokopia. Toe-javatra izay voararan'ny lalàna kanefa mandety mpitranga eny anivon'ny fiarahamonina ary misy ihany koa ny brigady antipirata misahana izany.
Sarotra nefa ny adinina amin'ny fanaovana osika raha ny fanazavana izay tsy maintsy ampiarahana amin'ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Ny ady amin'ny osika dia tsy maintsy ampiarahana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Misy balantsy anankiroa tsy maintsy jerena akaikiny amin'ny hoe ady amin'ny osika sy ny ady amin'ny kolikoly satria misy tokoa ny mpanao osika tratra fa rehefa tratra ny kolikoly zany dia vositra fotsiny. Izay zavatra izay dia manahirana satria tsy kely lalana ny ratsy ny fitenenana. Noho izany ny ady ataontsika dia ady amin'ny toe-tsaina aloha zany. Ady amin'ny kolon-tsaina izay faly ao anatina zavatra tsy marina sy zavatra tsy izy misy. Ankilany, naneho ny fahavonona nandray an-tanana ny fampiroboroboana ny vakiboky sy ny fampirisihana ny fandraharana eo amin'ny sehatra ny fanontana ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera. Andalambe ho an'ny Besinimaro zany lecture publique, lecture de rue anisan'ny politika anay ho anivon'ny direction ny bibliothèque zany. Ohatra ao anatin'izany ihany koa efa nyteneniko teo izy hoe ny tianay atao dia mba hikarakara fifaninanana ho amin'ireo mpanoratra malagasy zany dia izay mahavita boky tsara indrindra sy hoe tsara fanoratana indrindra zany dia ho ampian'ny ministera amin'ny fanontana ny boky dia rehefa ampian'ny ministera manko zany mba moramora le sandan'le fanontany dia mba mora zany ny ahafahana mivarotra an'iny any amin'ny mpanjifa dia mba mora zany ny azahoan'ny mpanjifa azy amin'izay fotoan'izay ilay chaîne du livre ray manontolo zany miaina afaka miaina. Anisan'ny manana andraikitra goavana amin'ny fampivoarana sy famolavolana toe-tsaina tia fandrosoana ny vakiboky izay tokony averina eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana. Nanomboka androany ratsy haivona ary ifarana ny faefatra ny volana Mey izao ny tsenaben'ny boky etsy amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Fanankalazaina androany tetsy amin'ny Alliance Française Andavanimamba ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teto Madagasikara nosokafana tamin'ny alalan'ny dimy nentim-paharazana ny hetsika. Tatatsivery aza. Nankalazaina tetsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ny andro iraisam-pirenena ho an'ny dia ho antsika eto Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fanehoana ny dia nentim-paharazana ny fankalazana. Narana tamin'ny ady hevitra mikasika ny tontolon'ny dia eto Madagasikara izany. Nivoatra tao anatin'izany fa maro ny zavatra tokony ho hatsaraina ho entina ampivoarana ny sehatry ny dia eto Madagasikara. Tsy mijanona eto Analamanga ihany fa manana politika mihitsy izay mpandeha eto Madagasikara hoe hanangana vovonana isaky ny faritra 2020. Izany hoe izahay zany zao anatin'izay fanentanana izay hoe ndao anangana vovonana tsirairay hitambaran'ny mpandeha rehetra eran'ny Madagasikara. Publika sy ny mpanjifa zany mila tazaina dia ho an'le aty amin'ny côté-ny mpamokatra ihany koa mila mifanohana sy mifampizaratra kefa satria tsy voatery andro foana hoe fanampiana fampianarana avy any amin'ny toerana hafa fa ny ao anatin'le efa misy ireo aloha ny tokony hamafisina. Kolotsaina iray entina mampita hafatra amin'ny alalan'ny vatana ny dia ka tokony ampiarina amin'ny fiainana andavanandro ny lesona azo avy aminy hoy ireo mpampianatra. Sehatra maro no afaka hanehoana izany. Ho anay manokana asa fitoriana le danse tsy hoe mandihy fotsiny amin'izao zany izay fa mitory ny anaran'i Jesosy Kristy izay ao anatin'le danse ataonay dia zany hoe ny danse ny message hoentina amin'ny alalan'le danse zany dia momban'i Jesosy ny amin'ny Jesosy Kristy ny zavatra nataony teto tany ny famonjena nataony dia afaka hoe asiana historique kely hoe ohatr'izao ny fiainako taloha dia rehefa nandray an'i Jesosy Kristy za dia niova ohatr'izao ny fiainako avy eo aseho amin'ny alalan'le karazana danse niteneniko teo. Sarotra mampianatra ny ankizy iray ny dia hoy ireo mpampianatra. Mila ezaka sy fandavatena ary fitiavana ity sehatra ity raha teo tonga any amin'ny mamatianina raha ny filazan'ireo mpampianatra hatrany. Maresaka iraisam-pirenena any Espagne tratran'ny tanjona ho an'ny Pedro Sanchez dia nihazo solombavambahoaka betsaka indrindra tamin'ny fifidianana farany teo. Nandresy teo amin'ny salanisa manodidina ny 720 ny antoko misy azy fanadina. Ny taona 2024 ny lehiben'ny governemanta Pedro Sanchez no niditra teo amin'ny sehatra politika. Taona vitsy taty aoriana, ny taona 2024 voafidy ho filohan'ny sosialista izy na dia mbola tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona azy. Toerana nisy azy nandritra ny 2 taona monja, taoriany naharesy azy indroa taona tamin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny maha conservateur. Ny volana Mey 2024 niverina tao amin'ny maha filoha sosialista azy izy. Iray taona taty aoriana
ny volana jona 2024 ny fidiny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana analan'ny filohan'ny gouvernemanta Mariano Rajoy ny solombavambahoaka ka i Pedro Sanchez no nandimby ny toerany. Sambany teo amin'ny tantarany Espagne no nahitana mpanao politika nahazo ny toerana mahalehiben'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny fitsipaham-pitokisana fa tsy noho ny fifidianana. Nandritra ny 10 volana ny ady mafy ny azo ny majorité parlementaire i Pedro Sanchez ary tsy maintsy havita mamorona alliance miaraka amin'ny antoko avi sy ireo spesialista catalan izay nanampy azy ahazo ny fitondrana izy na dia mbola osa aza. Ny volana febroary lasa teo niaraka tamin'ny antoko afovoany sy ireo conservateur ireo antoko mahaleo tena ho catalan anoerana ny teti-bola naroson'ny Pedro Sanchez. Tranga izay nanosika ny lehiben'ny gouvernemanta anatanteraka fifidianana solombavambahoaka ny faran'ny volana aprily. Fifidianana solombavambahoaka fahatelo tao anatin'ny 4 taona tratra ny tanjona satria mitazona ny larana voalohany izy. Alohan'ny sarana daviana aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Anome vola amin'ny tentina 2.6 tapitrisa dolara amerikanina ho an'ny firenena malagasy ny banky IRS Saint-Pyrénées anampiny ny tetikasa fampandrosoana. Anomboka ny fahatelopolon'ny volana septambra ho avy izao ny fanadina-panjakana baccalauréat SCAD akapobeany ho an'ity taom-pianarana 2017-2022 ity. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany mandrosoa sy nadolo tompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amlay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.